aminareo ny famindrampo sy ny viadanana ary ny fifaliana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Iombana amin'ny fideranan'ny tompo isika araka ny Salamo 400 manomboka eo amin'ny andininy 420 makeny amin'ny andininy 720 hatramin'ny 130. Salamo 400 andininy 420 makeny amin'ny andininy 720 hatramin'ny 130. Mitsangana ary hanome voninahitra ny tompo isika. Ho ny mpanao salamo, endreny amarony ny asanao Jehova o, fa endrena nanaovanao azy rehetra, eniky ny zavatra nataonao ny tany. Ireo rehetr'ireo miandry anao, mba omenao ny haniny amin'ny fotoany, manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokiny soa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy, alainao indray ny ainy dia maty izy, ka mody any amin'ny vovoka na lalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehiny tany ianao. Ho mandrakizay eny ny voninahitra Jehova, aoko Jehova hifaly amin'ny asany. Amen. Hivavaka isika. Eto amin'izao tranonao Andriamanitra izao no andraisanao anay amin'ny tanam-pitiavanao, ka tsiarovanay fa na dia tsy mendrika azy izahay no ny fahadisoana vitanay, no ny faniavanay ary nandiananay tsy araka ny sitraponao, dia indro ianao mamoa malalaka ny varavarana mba hidira ny mpanomponao. Misaotra fa te-hiresaka aminay ianao, ampahafantatra ny mombanao aminay tahaka ny dindinika ny fanaovanao tamin'ilay Samaritana teo am-panjakana. Amin'ity fotoana ity ary dia mitenena aminay araka ny fombanao, ka irao ny fanahy masina ahatsiarovanay fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no mamelona anay, ianao hanome fiainana vaovao ho anay. Ary tsy hiaina andre fotsiny ihany izahay, fa hilaza koa izay rehetra renay amin'ny manodidina anay, ho tonga mpamory vokatra ho anao izahay, ary anana izay amboara entana eo anatrehanao amin'ny fotoam-pijinjana. Misaotra tompony amin'ny anatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao, naiza naiza misy azy ireny amin'izao ora sy fotoana izao. Dia irainay sy omena voninahitra ny anaranao masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny fandarana mofinaina riavana dia ny Jaona 4 andininy 1:30 hatramin'ny 9:30 no anjarantsika fiangonana. Jaona 4 andininy 1:30 hatramin'ny 9:30. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha tsy mbola tonga izy ireny, ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe, hano, raby o. Fa hoy Jesosy taminy, izaho manan-kanika hohanina izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe, nisy olona nitondra zavatra hohaniny va re? Hoy Jesosy taminy, ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Moa ianareo tsy manao hoe va, efa bolana no sisa dia tonga ny fararano. Indro lazaiko aminareo, atopazy ny masonareo, ka jereo ny eny an-tsaha, fa efa masaka sahady hojinjany izy. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay, mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe, ny iray mamafy ary ny iray koa mijinja. Izaho maniraka anareo hijinja izay tsy ny sasaranareo, olo-kafa no ny sasatra, fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay ny sasarany. Amen. Ray masino, malamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hiasa manan-kery ao anatsika ny fahasoavan'ny Tompo, ary amin'ny alalan'ny fanahy masina dia hitombo hatrany ny fahavitriantsika hamory vokatra ho an'ilay tompony fiantsoana. Mamory vokatra ho an'ny Tompo. Eo amin'ny andininy 130 izay tsy enjery mofinaina amin'ity volana Oktobra ity,
no ndeha hiarahantsika ka izarana ny tenin'Andriamanitra. Jaona toko faefatra andininy fahaenina amby telopolo. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ny andinin-tsoratra masina manoloanantsika dia ao anatiny dindinika nataon'i Jesosy tamin'ilay Samaritana, vehivavy Samaritana teo ampatsakana. Rehefa nandeha ny dindinika dia niafara tamin'ny finoan'ilay Samaritana an'i Jesosy ilay Kristy, ary nahatonga azy ametraka ny siny teo ampatsakana, nandeha tany an-tanàna ka nanambara ny amin'ny Jesosy. Izao angano Kristy. Zay ny filaza ny teny an-tanàna. Ny olona nahazo ny teny, nino ny teny, dia tsy apetrapetraky ny teny izay nohenoiny sy nomena azy, fa mamela izay tokony apetraka ary mandeha mizara hampandre ny teny, dia ny teny pasoavana milaza fifaliana, ny filazantsara manambara ny famonjena. Izany no hitantsika tao anatin'ny tantara misy ny andininy fahaenina amby telopolo. Jaona toko fahaefatra. Ilay Samaritana tafahoana tamin'ny Tompo ary niaona tamin'ny mpiray tanàna nitaona azy ireny mba hanana ny fifalia mpamonjena. Amin'ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny ry havana, dia maro ny mbola tsy mahalala marina an'i Kristy. Betsaka nefa ny fanandre, ny fanambarana momba an'i Kristy amin'ny fampianarana, amin'ny toriteny, amin'ny vakiteny sy ny famakina ny soratra masina azy. Maro ny mbola tsy mahalala, na dia fanandre toriteny, na dia efa nilazana fampianarana, na dia efa mamaky ny soratra masina. Mbola mila fampahiratana izy ireny, mbola mila piasa hamory ny vokatra izy ireny, mbola mila piasa hiasan'ny tany izy ireny, mbola mila piasa hanetsy izy ireny, mbola mila piasa hanambara sy ilaza tahaka n'ilay vehivavy Samaritana izy ireny. Ho antsika rehetra ny lohahevitra hoe mamory vokatra ho an'ny Tompo. Tsy hijanona ho mpihainy fotsiny izaho sy ianao, tsy hijanona hoe nandre dia afa-po, fa irahana amafy hijinja izay efa norenesinao hahavokatra eny an-tanimboly ny Tompo. Raha izao andinin'izao ry havana no jerena, dia azona mitaona antsika amin'ny teny fohy anankiroa. Ny voalohany dia manao hoe samy miasa, ary ny faharoa dia manao hoe samy mifaly. Samy miasa, samy mifaly. Mamory vokatra ho an'ny Tompo ka samy miasa, samy mifaly. Ny soratra masina manoloanantsika dia milaza hevitra mateti-pitranga atao fanoharana ao amin'ny Baiboly. Izany hoe fomba ao amin'ny Baiboly fahitantsika ao amin'ny soratra masina ny fampitana hevitra amin'ny alalan'ny fanehoana antsary ny asa fambolena ary indrindra ny fambolem-bary. Fanoharana ny amin'ny mpamafy nataon'i Jesosy, filazana ny amin'ny fiantsona ny olona miasa fatra sy mavesatretana eo ampahitany Jesosy ny olona miasa tanimbary. Izany dia azona milaza hoe tena fanao ao amin'ny soratra masina, fahita ao amin'ny soratra masina ny fanoharana ny amin'ny fambolem-bary entina mampita ny hafatra
mikasika ny fitoriana ny filazantsara ny firotsahana an-tsehatra eny an-tanimboly ny tompo raha milaza hoe fambolena vary hatrany amin'ny fijinjana ho an'izay misehatra amin'izany dia mahalala tsara fa farimbona san'olona maro ny fambolem-bary manomboka any amin'ny fiasana ny tanimbary rehefa miditra ny rano dia ny miosy izy koa hoe mandragiragy rehefa voaravina ny osy dia atao ny fanetsana miavaina indray ny vary rehefa afaka kelikely dia tonga ny fijinjana ary rehefa vita ny fijinjana dia mbola misy indray ny fanahazana rehefa vita ny fanahazana dia misy indray ny fikorohana rehefa vita ny fikorohana dia izay vao ampidirina any an-tsompotra ary amin'izay fotoan'izay vao tena feno ny fifalian'ny mpamboly izany a sary anohatra ny amin'ny fambolem-bary zany no entiny Jesoa mbola manao ny fampitahan-kevitra ny amin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny faharimbonasa ny tsirairay ahatonga vokatra ho any an-tsompotra ampifaliana dia ny fiainana mandrakizay samy hafa zany hoe mpiasa tany fa tsy ny mpiasa tany ihany no mbola hanetsany mbola hijinjany mbola tena samy hafa zany ary izay no sarin'ny vahoaka an'Andriamanitra raha antsony sika hoe samy miasa hamory vokatra ho an'ny tompo dia ianao ilay hanomboka ao anatin'ny tany mbola vao hiasa azakivy ianao ilay antsona mety hiditra any anatin'ny fotaka ahatonga ny fandravonana azahoan'ny olona manetsy mety ianao ilay hiafy ao anatin'ny rano atsatoka ny ketsy mety ianao raha vary aloha dia hiroboka anaty rano be hijinja mety ianao lay mpanahy vary mety ianao lay mpikororoka ary mety ianao lay mety mpitaona any an-tsopitra hoy ny soratra masina amin'ny Korintianina 1:12 hatrany amin'ny 4:12 raha mampianatra ny amin'ny fanomezam-pahasoavana samihafa ny mpanoratra zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana ny tompo iray ihany zarazaraina samihafa koa ny fanompoana fa ny tompo iray ihany raha fatrapaniry ny zava-panahy ianareo dia azay ampandroso ny fiangonana no tady avy indrindra lay Samaritana ry havana vao nandre dia tsy nangatakandro fa lasa nizara izay reny sy fantany momba ny Kristy izay koa no andrasana amintsika impirina andre ny teny ianao ary efa tena nahafantatra momba ny Kristy ve ilay rano velona miboiboiky mitondra famonjena tsy mety ritra raha efa izany ianao dia ho tahaka n'ilay Samaritana koa ka tsy ho tafandrimandry fa andeha tsisy atakandro hiasa amaly ny antso ny soratra masina antso ny afatra amin'ity marain'ity manao hoe samy miasa ary dia fantaro inona no anjara asa fanompoana azonao atao eo amin'ny fiangonana eo an-tanimboly ny tompo inona no anjara fitenenana azonao raisina eny amin'ny fiarahamonina ilazana ny atsaran'ny Kristy zany ry havana no tadiavin'ny tompo amintsika raha antsonsika hamory vokatra aoka tsy hompitandamba fotsiny ianao fa tena hiasa araky ny talentanao tsy iso ny fiangonana hoe hipetraka sy hitsangana ao anatin'ny fiangonana fotsiny dia hihira sy hidery efa tsara zany fa atao mandrosondroso kokoa raha tia hita vokatra sy hananamboara olanjaina eo anatrehan'ilay tompony asa amin'ny fotoana anankiray mandihana tahaka n'ilay Samaritana samy mamantatra ny asa azony atao ary manatanteraka izay tsy maintsy ho atao ny faharoa dia ny hoe samy mifaly Jesoa eo amin'ny tapany faharoa
dia milaza manao hoe mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja, mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Fifaliana dia tsy an'ny olona iray ao anatin'ny fiangonana raha ny asa izy, tsy tahaka ny hoe any amin'ny toeram-piasana ka rehefa tonga ny fandraisan-karama dia samy konokony ny karamany eo, karamany iray tsy fantatry ny iray, ary samy manana ny fifaliana amin'izay valikasasarana azony. Fa amin'ny soratra masina, ny asa izay nataonao teo an-tanimbolon'ny tompo ho famorina ny vokatra, raha samy miasa isika dia miara-paly koa, samy miasa, samy mifaly. Fifaliana iombonana ny fotoam-pijinjana amin'ny asan'Andriamanitra. Fifaliana iombonana. Ninona vokatry ny ezaka nataonao teo amin'ny fanompoana ka mahafaly anao zany, za koa mba faly. Zany ny antony hoe rehefa nahatra teo amin'ny fanompoana ny mpanompon'Andriamanitra anankiray dia hotronon'ireo mpiara-manompo sy ny fiangonana izy isaoran'Andriamanitra ny mpifaliana. Misy olona anankiray naharitra miara-paly fa tsy ianao rery ny falifaly io. Zany ilay fiombonam-pifaliana ry havana, samy miasa, samy mifaly. Indraindray eo amin'ny fanompoana amin'ny fiangonana dia misy fifandirana, misy fitsiritana, misy fialonana rehefa naomby kokoa ny sampana anankiray na vita zavatra heveriny hafa fa tsaratsara kokoa noho izay efa vitany koa, ny ohatra azy ny sampana anankiray, ny ohatra azy ny mpanompon'Andriamanitra anankiray dia misy ny fialonana. Fa tsy izany ny sitrak'Andriamanitra. Miompy-pifaliana rehefa samy miasa, miompy-pifaliana rehefa samy nandray anjara araka ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana no menantsika tsiraray avy isika. Na nahavokatra be ny anankiray, na nahavokatra kely, ny fifaliana dia iombonana. Na fotoana fohy, na fotoana ela, no naharetana teo amin'ny asa fanompoana, ny fifaliana amin'ny farany dia iombonana. Ary mazava ny tenin'ny tompo fa ny fiainana mandrakizay zany, hiarahantsika mifaly zany. Havana malala rehetra ao amin'ny tompo, mampahatsiahy antsika ny Galatiana 4:9-5 hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo: aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Tsy mahavizana, aoka tsy taraitana mepaka isika amin'ny fiarahana miasa, fa hijinja fifaliana dia fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Miara-miasa isika ary miara-paly mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Ny asa famafazana sy fijinjana ry havana, rehefa tena avondrina na fehezina dia ao amin'ny Kristy avokoa ny fototra zany. Na piasa tany ianao, na piosy tanimbary ianao, na mpanetsy ianao, na mpiava vary ianao, na mpijinja ianao, na nanany vary ianao, na nikoroka ianao, na nitaona ao any antsopotra ianao, ao amin'ny Kristy no iorenan'izany asa rehetra izany. Raha samy asa isika, tandremo, sao tsy ahorona ao amin'ny Kristy ny asanao. Raha samy hifaly isika, tandremo, sao tsy hifantoka ao amin'ny Kristy ny fifalianao. Ao amin'ny Kristy no hitombontsika ny fahavononana hiasa, ao amin'ny Kristy no azotsika hery hiasa amory vokatra, ao amin'ny Kristy no ankanesantsika rehefa amin'ny fotoam-pijinjana. Tsy ho sasatra isika samy andray ny anjara asa fanompontsika ho famafazana sy ho fijinjana, ary samy anana fanantenana isika, fa misy fifaliana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy Kristy amin'ny fotoan'andro anankiray. Amen.
ivavaka sika riavana. Ny soratra masina izay nomena ho anay tamin'ity maraina ity Andriamanitro dia mbola mitaona anay amory vokatra ho anao Tompo, ka miantso anay samy asa andray ny andraikitray tsiraray avy. Miantso anay hanana fanantenam-pifaliana koa, andray ny anjara famonjenay ao amin'ny fanjakanao izay efa homaninao ho an'ny mpiasa mahatoky rehetra. Faly izahay nandre ny teninao, ary fantatray fa izao fotoana izao dia tsy fotoana ny fiainona fotsiny ihany, fa efa fotoana ny fitenenana indrindra koa, izarana ny teninao amin'ny hafa. Aoka samy ahizary izahay rehefa samy nahay ny aino ka nandre sy nandray. Izao fotoana izao dia fotoana hipetrapetrahana fotsiny amin'ny dabilio ny fiangonana, na hitsanganana ho amin'ny fiderana rehefa antsoina hidery izahay, fa fotoana hijoroana ho vavolombelonao, na amin'ny fanompony eo amin'ny fiangonana, na amin'ny fanambarana ny fitiavanao eny amin'ny fiarahamonina eny amin'ny teny sy amin'ny asa. Ko dia tafioery izahay Tompo, mba hilaza izay renay tamin'ity maraina ity, mba hanatanteraka izay tokony ho tontosaina araka ny tandrify anay tsirairay, ary omeo fifaliana dian'izao ho santatry ny mandrakizay atolotrao ho an'ny mahatoky rehetra. Ndreo ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fihodinany tantaran'ny firenena izao dia ataovy mahitsy ny lalany miaraka aminao Andriamanitra, ilay Tompo ny fahefana rehetra, ary vonina n'olotra fiadanana sy tarika ny tsirairay amin'ny fandrosoana sy ara-toekarena na ara-tsosialy ihany, fa ara-panahy indrindra koa. Io ny fiangonanao Tompo te hijoro ho mpanambara ny fitiavanao, izara anao Kristy ilay fiainana, amaroa ny mpiara-miasa, ary azavela iraviravin-tanana ho kivy izahay na dia sarotra azy zany, indrindra eny amin'ny fiarahamonina misy anay. Ao Tompo ny fiainanay manokana izay efa notononay taminao raha vao ny fo izahay. Ireo ny fandaharam-potoana ampio izay hatanteraka ireny araka ny sitraponao. Ao ny fahasalamanay ho voajerinao manokana zany, na ankizy izahay, na tanora, na zokiolona, na lehibe. Jereo indrindra ny tokantranonay, ampanjaka ao ny sitraponao mba hisy-piadanana ny tokantranonay tsirairay. Azadonona ny mamangy ireo manana olana, ireo zohim-pahoriana, ireo tratry ny tsy fahasalamana, dia ampaherezo indrindra ireo tompona andraikitra mahefa amin'ny fitsarana, any amin'ny fitsaboana, eo amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana, mbola ao anatin'ny savorovory samihafa, ny sehatr'asa isan-tsokajy indrindra ny ara-panjakana, fa amin'izany dia atao feno fanantenana firindrana ny tsirairay. Tompo, raha isaraketo izay dia mbola te hiombona mpifaliana, anonona ny vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takany eny an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay taky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa amin'ny fankasitrana ary ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo. Miasa mitahotra sy ny ofotra ahatanteraka ny famonjena anareo. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina, anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha manompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery aniny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.